Efesiana toko faefatra. Efesiana toko faefatra andininy fahafito amby Efesiana toko faefatra andininy fahafito amby roapolo. Teny tsotra ihany fampetraka ny tompo aminao amin'izao fotoana enina ambin'ny folo sy roa arivo zao efa akaiky Jesosy inona ny tompony ataontsika. Raha te misy amin'ny akarina ianao meny amin'irao lamitra, raha te misy amin'ny hoakasitan'Andriamanitra ianao, raha te hiaina amin'ny fahamasinana ianao, raha te atao hoe anana ny faharesena ianao, dia tiana izay ny tompo afaran'ny tompo aminao. Efesiana toko faefatra andininy fahafito amby roapolo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Zany ny ambaran'ny tompo amintsika androany. Afaran'i Jesosy amiko sy aminao androany. Manahoana ny tompo, mahitina ny tompo ny teny antsika aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Satria ianao manana fahefana hanome toerana na tsy amine. Ianao dia meny tompo safidy isanandro isanandro. Anao sitrapon'Andriamanitra sa tsy anao sitrapon'Andriamanitra. Andeha arak'izay voasoratra ato amin'ny Baiboly sa tsy arak'izay voasoratra ato. Fa arakaraka ny fanapahan-kevitrao, arakaraka ny safidinao, ny tohan'ny fiainanao avy eo. Zay zavatra petraka amintsika tsara. Azay mahatonga ten'Andriamanitra ao Galatiana milaza hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay nafafony olona no hojijaina. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay nafafony olona no hojijaina. Raha namafy ho an'ny nofo ianao dia hijinja ho an'ny nofo, ary ny fihevitry nofo dia fanafinan'Andriamanitra, ary fanafinan'Andriamanitra mitondra ho amin'ny fahafatesana. Fa raha namafy ho an'ny fanahy ianao, nyaina araka ny fanahy, araka izay tenin'Andriamanitra amin'ny maha-olo vaovao, dia hijinja fiainana ao amin'i Jesosy Kristy. Apetraka ny tompo amintsika tsara zany androany. Tompona ndraikitra izaho sy ianao ny amin'ny fiainanao sy amin'ny toy ny fiainanao. Amen. Tompona ndraikitra izaho sy ianao ny amin'ny fiainanao sy ny toy ny fiainanao. Raha sanatry very makany amin'ny fahaverezana, makany amin'ny hevo, dia tsy hiteny misy ianao Andriamanitra ratsy, ary no Andriamanitra natonga taty, fa noho ny safidinao, noho ny fanapahan-kevitrao, noho ny nataonao no alasanao any. Fa apetraka ny tompo ianao androany manoloana ny tenin'Andriamanitra. Io Jesosy Kristy io tsy Andriamanitra manery io, tsy manao forcing. Zay toetran'i Jesosy zay. Jesosy tsy manao forcing, fa Jesosy mametraka safidy isanandro isanandro hoe anao sitrapoly ve ianao sa hiodina aminy. Sika ao anatrehan'i Jesosy Kristy averiko foana zay tsy robot, tsy robot. Ny robot programmena, ary zareo ny robot programmena dia tonga dia mandeha amin'izay programmena azy io. Fa tsika tsy robot, fa tsika nametrahan'ny tompo safidy. Ary zavatra petraka ny tompo androany amintsika dia zao, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Na iza na izy tika tonga eto, na ray aman-dreny, na zoky, zandy, tanora, ankizy, apetraka ny tompo amintsika androany, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Tiantsika Andriamanitra, tiantsika Jesosy Kristy, ary te hanome fiainana ho antsika. Fa raha isika no manome fitoerana ho an'ny devoly, tsy misy fiainana ho antsika. Isika raha manome fitoerana ho an'ny devoly, tsy misy fiainana ho antsika. Nomeny tompo fahefana ianao, nomeny tompo hery ianao, nomeny tompo safidy ianao, afaka mandany devoly ianao. Azonao ve zany? Afaka mandany devoly ianao, afaka manohatra ianao. Matontompo ny teny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Ianao zany nomeny tompo asa, ianao nomeny tompo andraikitra, ianao nomeny tompo safidy, ianao tsy manome fitoerana ho an'ny devoly. Fa raha manome fitoerana ho an'ny devoly ianao, potika, ringana, rava, very. Halleloia. Teny amiko sy aminao ny tompo androany. Raha mamaky amin'ny tenin'Andriamanitra io antsika amin'ny Efesiana, boky epistily aloha dia averina antsika tsara, tenena antsika fa ny epistily, ny atao hoe epistily
dia taratasy nosoratana ho amina fiangonana. Zany hoe taratasy nosoratana ho amin'ny fiangonana zany dikan'izany zany hoe olona efa nandray an' Jesosy no anoratana ny epistily. Fampianarana betsaka amin'izay olona efa nandray an' Jesosy no anoratana ny epistily. Dia matoa soratana ho amin'ny olona efa nandray an' Jesosy, efa converti, efa nanolo-tena an' Jesosy, efa natera indray, efa vita batisa, mbola hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, dia possible manome fitoerana ho an'ny devoly ny zanak'Andriamanitra. Araka le lazaiko teo aloha teo, be da be, ianao ke mpandalo eto amin'ity tany ity. Ianao ke mpandalo eto amin'izao tontolo izao hoe tsy haiko nareo na mahatsapa hoe ianao tsy mponin'eto mihitsy. Za aloha mahatsapa mihitsy hoe tsy mponin'eto aho. Tena hoe mandalo fotsiny aho eto fa tena dangereux eto. Zay koa anao zany dangereux eto. Fandrika akavanana, fandrika akavia. Azay mba tonga ten'Andriamanitra ao ampetera amin'azy hoe miambeny anareo fa ny devoly fahavalonareo mandeha. Mandehandeha tahaka ny liona mihaona mitady zay ho arapana. Dikan'izay tsy ao sécurité mihitsy ianao fa io devoly io mihodinkodina eo foana. Vao manome fitoerana ho azy ianao mitrizy. Vao manome fitoerana ho azy ianao zany hoe vao amin'ny teny frantsay vao baisser les gardes ianao zany vao tsy miampina kely fotsiny ianao tonga dia mitrizy. Zay koa anao zany. Ary zay mahatonga ny ten'Andriamanitra misy miteny hoe devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mihaona mitady zay ho arapana. Za miteny aminao raha lasaina vavy manam-piveriny Jesosy a misy ady foana, misy ady am-panahy io, misy ady amin'ny fizantoena io, misy ady amin'ny fakapanahy io, misy ady amin'ny fanahy ratsy io. Ary hoe voasoratra any amin'ny Efesiana 4:9 hoe isika tsy mitolona amin'ny mofo ao man-draha. Tsy mofo ao man-draha ny adverseranao, tsy olombelona ny fahavalonao, fa ny fahavalonao dia ny devoly sy zay rehetrarehetra forongony rehetrarehetra io. Fanapahana rehetrarehetra fanaratseny amin'ny rivo, zay ny fahavalonao. Ratsy be manome fitoerana ho an'ny devoly zay koa anao. Ary devoly tsy azo sangisangiana. Aza misangisangy fahotana raha lasaina vavy. Aza misangisangy fahotana raha lasaina vavy. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aza manome na ray segondra asiany devoly iry le hidiranao aminao. Fa zay rehefa nteneniko teo hoe raha ny akikelinao nomenao azy tsy amelany fa tonga dia mivatanao ray aman-tolo no lasa. Fa aleo miambina. Be da be zavatra fafan'ny devoly eto amin'izao tontolo izao ambezany vahana ary tonga anao anaiky azy. Be da be zavatra tranga zavatra eo fiainanao anapahanao hevitra foana ianao sitrapon'i Jesosy fa tsy ianao sitrapon'i Jesosy. Vao mandainga kely ianao zay manome fitoerana ho an'ny devoly. Mandainga kely ihany lasa mandainga be rehefa avy eo. Ary tsisy hoe lainga masina. Nefa tena mahalapilapi izy teo da alao no nandaingalainga kely. Zanak'Andriamanitra na lasaina vavy tsy mahay mandainga. Raha nandainga izy mifona izy rehefa be tena mifona na andainga tamin'iny zavatra iny. Fa tsy miaina ny devoly kely ray ny lainga. To dia tsy fantatsika zany. Devoly ny ray ny lainga. Ka raha misy mpandaingalainga, zaka mandainga, mamitapitaka zanak' izy zany. Zanaky ny devoly izy, dia aiza ny anjarany? Any amin'ny elo, any amin'ny fahavereza, fa tsy midina fahazakany lavitra. Santoinany fotsiny io vakiko io Efesiana 4:9 fa be da be ny toy ianao ao anatin'ny Efesiana io misy teny hoe aza mandainga tsony, zay nangaratra ao ka tsy angaratra tsony, ao ka hiasa mba hisy veloma sy hanomezana ho an'ny hafa. Fa zany zavatra lazaiko anao tena devoly tsy faly aminao raha manana an'i Jesosy ianao. Devoly tsy faly aminao raha manana an'i Jesosy ianao. Aza manao fifanarana amin'ny devoly zany ianao. Fa fitaka ny ao ambadika rehetra. Mety ataony miadana ianao eto tany, mety ataony milamina ianao eto tany. Fa nefa raha io miaravery any amin'ny eto. Devoly nge ho avy ny anjarany rehefa tonga ny fitsarana. Ho avy ny anjarany zay atsipy ao anaty lavaka, atsipy ao anaty afo mirehatra dia ao mijaly eo mandrakizay. Fa any amin'ny afo be any mbola Jesosy ny tompo sy mpanjaka any. Fa tsy hoe ny devoly hijaly any, Satana hijaly any. Satana tena hoe arary amaiky io any. Ka na any an-danitra, na any amin'ny paradisa, na any amin'ny fahaverezana, Jesosy ny tompo.
ary tena petraka amintsika zany lasaina fa be da be ny olona mpitehan'ny devoly amin'izao fotoana, be da be ny olona miazakazaka makany fahaveteny da ilainao tonga saina misy hoe mba olona firy azy zany Jesosy masany an-danitra zany raha zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao raha zao fiainana iainantsika zao firy Jesosy niditra ao an-danitra zao fa tena zay mahatonga Jesosy ny teny rehefa tonga fotoana isamorana azy avy tany miasa teo amin'ny Nazarena izy hoe avy izy ny andrina zao tontolo zao ary tsy manana inona teo amiko izy tsy misy fandraisako mihitsy aminy ary zao tonga zay Jesosy mifazakako tsy eto amin'izao tontolo zao mifazakako tsy eto amin'izao tontolo zao raha zanak'Andriamanitra marina ianao raha zanak'Andriamanitra marina ianao tsy mahatombony ianao fa mianjy fiverenan'i Jesosy foana ary tsy atao ny fiverenan'i Jesosy fa eto an-tany eto tena ratsy eto zay mahatonga tena Andriamanitra ny Efesianina koa tena hoe araroty miazo anaozaonao vantsoa fa ratsy misy fa tsy hoe miaratsy ratsy zao fiainana zao fa tsy hoe miaratsy efa ratsy de ratsy de ratsy de ratsy tamin'izany fotoana Paul no teny hoe ratsy zao fiainana zao amin'ny 2016 zao vao mainka ratsy vao mainka ratsy vao mainka ratsy apetraka ny tompo amintsika ny tena Andriamanitra aza mamily fitoerana ao amin'ny zavatra anankiray mety aromezanao fitoerana amin'ny devoly zany dia lazaina teo hoe mandainga lainga mba hazontsika rariny mba hazontsika tompony mba hazontsika ilamina dia naindray tsika mamorona naindray tsika mandainga naindray tsika manao zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana zay dia efa hoana efa misy anjarany devoly any aminao efa misy anjarany kely any hanikaranao asan'Andriamanitra ianao aveo tsy mahopy hanikara hitory ianao aveo tsy hisy voakasy raha metratara ianao aveo tsy misy ntsika satria hoana misy anjarany devoly any aminao androany fanahina mipetraka eto hoany antsika tsirairay hafa misy anjarany devoly aveo aminao satsia fa zavatra teneny Jesosy dia zao avy ny andrina zao tontolo zao tsy manana ininona mpampo izy raha Jesosy Kristy ianao tsy manana ininona ao aminao koa devoly tsy manana ininona ao aminao ny devoly raha Jesosy ianao ary vao mahita anao ny devoly dia hoe devoly tsy anay io ary tsisy fandraisanao amin'ny devoly ary vao mahitanao devoly dia matahotra miaotra fa raha toka mahitanao devoly ka misankisanky sy milalao aminao misy anjara zay ao aminao ao tsy haiko nandaingalainga kely ray zay fa ny zavatra anankiray tena tenen'ny tompo ihany koa mety hidirany devoly dia ny fahatezerana eo amin'ny 5:20 miakatra kely fotsiny amboniny 7:20 dia izy hoe tezera fa aza manota ary eo fatsotrana ny masoandro miletika ny fahatezernanareo dia aveo toy hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly raha vao manomboka tezy zay ianao dia efa mempisokatra zay ny varavara nidirany devoly petraka antsika tsara zay ny teny ten'Andriamanitra hoe tsy mahazo tezitra mihitsy fa miteny misy hoe tezera nefa aza manota ary aza vela ho tratra ny masoandro miletika ny fahatezernareo mety hoe zavatra mety mateza teto tany ampiara-miasa ampiara-monina manodidina rehetrarehetra fa ozy ny tompo hoe aza velo tratra masoandro miletika ny fahatezeranao ary rehefa tezitra ianao aza manota inona dika zay aza manota zay aza manisy nono koa ao anatinao aza miteny ratsolona aza manisy tsy fitiavana fa afaka tezitra ianao fa mandalo ny fahatezerana izy aveo fa ianao mitahiry lolo-po varavarana ny soka zay idirany devoly petraka amintsika ndray eto androany sao dia mbola misy manana lolo-po aman'olona mbola misy manana tsy fitiavana aman'olona mbola misy tsy famelan-kely mbola misy hoe tsy azoazo toy ny raha ino avy misy hoe aza miresaka zany aza miresaka zao dikan'izay mbola misy zavatra tsy matimatinao amponao ao tompo mampianatra atsika androany tompo mampianatra atsika androany raha tsy madio fo ianao tsy miditra fahazakarananjy tezera fa aza manota any amin'ny matity Jesosy dia miteny hoe za miteny anareo zisy fa raha misy tezitra foana amin'ny raharaha mendrika tena hoe asiana vato misy atao sorony ato aletika any anaty rano raha izy miteny hoe foka ela olo-pona ela zany hoe miteny ratsy olona manompa olona miteny ratsy aman'olona zay le manota tezitra afaka tezitra fotsiny fa raha aveo miteny ratsy aman'olona ary miteny zavatra ratsy aman'olona zay le manota ny tezitra afaka tezitra fa ny manozina sy miteny ratsy sy manisy tsy fitiavana sy fahatezerana tsy fahamelan-keloka olona zay le manota ampianatra ny tompo amiko androany aza manome fitoerana ho an'ny devoly ianao
avy ianao zay mavaka napetraka Jesosy hoe mamelà ny elokay tahaka ny na amelanay zay mieloka taminay mavaka nampianarana Jesosy zany fa raha ianao tsy mamela ny eloko ny hafa Andriamanitra tsy mamela ny eloko ao aza mamely toerana ho andevoly raha misy olona nanao ratsy taminao raha misy olona natonga anao tezitra dia mandorio am Jesosy io ny foko Jesosy ohatra mbola tezitra zany ohatra mbola tsy faly amin'ny ranona zany ohatra mbola mavesatra amin'ny ranona zany misy olona Jesosy ao aminao zay rehefa tena hoentinao ambavaka halleloia ampianao tompo amiko sy aminao zay zavatra zay tsy ao anatin'ny fahatezerana tsy ao anatin'ny fahatezerana fa hoe ten'Andriamanitra ny fahatezerana tsy ahifana sy marina eo anatrehan'Andriamanitra manome fitoerana ho andevoly atao fiainao Jesosy ao anatinao rehefa miteny ten'Andriamanitra aza manome fitoerana ho andevoly dika zay mameza fitoerana ho an Jesosy ten'Andriamanitra milaza Jaona rehefa nandeha mitombo dia ozy Jaona hoe izy tsy maintsy mitombo izaho tsy maintsy miaina izy tsy maintsy mitombo izaho tsy maintsy miaina aza manome irika ara-lasaina bary fa andevoly mandehandeha 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 tsy matory tsy matory tsy matory fa mitady zay hoarapana ozy izy ary rehefa hoarapana zavanatoza halleloia raha mbola misy tezitra man'olona finahinao eto am Jesosy zany raha mbola misy makahala olona raha mbola misy tsy mamela olona tsy mamela eloko regleo zay regleo malaky zay miaraka am Jesosy eto eo anatehan Jesosy sady mavesatra aminao zany fa blocage be amin'ny fiainanao zany mahatonga anao tsy salamy zany mahatonga anao arary fo zany mahatonga anao isy aretiny zany satria mamey fitoerana ao andevoly fa zany rehefa zany tsy vitatsika raha tsy ao mifanamasina fa io ten'Andriamanitra io alohany dia nyteny misy ny tompo hoe efa lesoronareo le akanjo taloha zay olona vaovao fa efa nitafinareo le efa narianareo le olona taloha efa narianareo le toetra taloha fa efa nitafinareo le toetra vaovao zay avozy isanandro raha tsy ao am Jesosy ianao tsy vitanao zany rehetrarehetra teneniko zany ao am Jesosy ary zany mbola manahira satria le nofonao mipahana be tsy miteny hoe Jesosy tsy hoe Jesosy tsy mahavita fa le nofonao mipahana be dia rehefa mipahana be nofonao tsy hita ihany Jesosy zay mikotra eo amin'ny fiainanao fa mila fiaonana am Jesosy aloha dia rehefa tafahoana am Jesosy aveo mandeha araka ny fanahy olona vaovao am Jesosy dia miala ny toetra taloha rehetra tsy mety zay mahatonga ny ten'Andriamanitra eo toko fahaefatra ny vita ambin'ny folo hoe aza mandeha intsony araka ny fandehan'ny Jetrisy amin'ny fahafoanany saina aza mandeha araka fandehan'ny Jetrisy araka ny fahafoanany saina intsony izy rehefa tonga maizina amin'ny fiainan'Andriamanitra izy ary mafo aza manome fitoerana ao an-devoly raha lasaina bavy beta be zatra petraka ny devoly e akamy fananao eto am'izao tokoao ianao mety mahery ianao androany mety matasika ianao androany mety tena mafana am Jesosy ianao androany fa raha mbo misy varavarana misokatra ao aminao mety mangatsika io rehefa mangatsika io raha misy mirodana mihitsy any zay mahatonga Paoly miteny hoe zay manao azy efa mijoro tsara aoka izy hitandrona fanao lava misy fitandremana mila atao zany mila fitandremana mila fiambenana dia aza vera misy varavarana misokatra zay izy ao koa fiainao Jesosy ianao ary ndriny daholo aviasa moa ny idiran'ny fahavalo atao anatsika idiran'ny fahavalo atao anatsika dia zao avy amin'ny maso io avy amin'ny sofina avy amin'ny ao am-po avy ao am-po izy Jesosy mivoaka daholo ny faharatsiana rehetra zao dia io no ampiasain'ny Jesosy io no ampiasain'ny devoly ikitiana anao io maso io be da be zavatra fafiny eto am'izao tontolo zao mijerenao fa io maso io rehefa mijery dia aveo io mitazona makao am-po dia rehefa am-po dia toritorona moa zay voatena voalasa dia rehefa voatoritorona dia lasa hota dia ahoana tsy hijery tsony zany maso be entahana maso samy misolo maso mainty be fa vavaka natao Davida dia ozy Davida avrio maso tsy hijery zavaboa ave atao feno a Jesosy ianao
dia tsy zavatra fantokanao ntsony mandalo masonao fotsiny fa tsy milatsaka ao amponao. Halleloia. Betabe ke mpanompon'Andriamanitra tena nafany, tena nirehatra, tena nijoro fa rehefa namely fitoerana ho an'ny bevoly lavo, potika, ravo, siny raha vo tsy miantona kely. Halleloia. Aza mamely fitoerana ho an'ny bevoly, aza mamely fitoerana ho an'ny bevoly. Andiny faharoapolo. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra tsony. Ho an'ny kristianina ty teniteneniny ty, ho an'ny fiangonana zany teneny zany, aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikery aina ka hiasy izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Any afaka apetraky ny tompo androany. Aoka moa izy izay nangalatra tsy hangalatra intsony. Mbola fotoana famandrapo zany apetraky ny tompo amintsika hoe misy fotoana ianao mety nangalangalatra kely, mety nanotokoto, mety nanovanova taratasy, mety nanambomboatra resaka kôty. Zanak'Andriamanitra, kristianina, olona an' Jesosy, ozy ny tenin'Andriamanitra, amboary ny lalanareo, antsio ny fahisanao, amboary amin'ny marina zay fitantananao, ary nao araka ny tokony ho izy ny fandaminana rehetrarehetra. Aleo ka moa izy tsy hangalatra ntsony, fa an'iny alao mikely aina hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomen'ny hafa. Mikely aina moa izy, kely aina moa izy, mampirisy atsika ny tenin'Andriamanitra hiasa amintsika tsirairay aby tsy voafandroana zay zavatra lazaiko teo zay fa apetraka amintsika zany. Aoka izy hoe ikely aina hiasa. Misy ny olona masina hoe mivavaka ao manatona an' Jesosy dia tsy hiasa. Ka vita mivavaka fotsiny hoe dia mahazo an'izao rehetra zao. Mila miasa ianao tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana dia milaza hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Iadavaseva rehefa napetraka tao amin'ny sahedena dia napetraka hiasa. Halleloia. Zay rehefa manana an' Jesosy tsy hoe mpianam-potsiny dia vita. Rehefa manana an' Jesosy dia mpianam-potsiny tsy hianatra. Ampianaran' Jesosy ahy mahay ahy rehefa tonga fanaty mianara zay mpianatra rehetrarehetra. Rehefa miaraka amb Jesosy tsy hoe tsy miasa dia misy azao foana eo, misy atoka foana eo. Nomeny tompo say ianao, nomeny tompo tanana ianao, nomeny tompo hery ianao, miasa. Halleloia. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Zany koa anankiray mipetraka. Halleloia. Fa namasina no mampiteny ahy dia zavatra sain'ny tompo tenena dia voalaza amintsika rehetrarehetra. Tianao Jesosy matoa ianao mahainao zany teny zany, ary mampianatra anao zany teny zany. Halleloia. Aoka izy kely aina ozy izy hiasa amin'ny tanany ary mba hisy anomezana amin'ny hafa. Averiko foana le tantana amin'ny Paoly le lazaiko amintsika hoe Paoly zany rehefa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo dia ozy Paoly hoe fantatrareo ozy izy fa zay ozy izy tsy naniry vola fotsy na volamena na laman'olona fa ny tananay ozy niasa ao andro manala mba hisy ivelomanay zay rehetrarehetra miara-miasa aminay. Paoly apôstôly nanoratra ny antsasany maheny an'ity testamenta vaovao ity no milaza hoe izaho tsy nitaditady zavatra tany aman'olona na naka zavatr'olona ivelomao na tokony ianao an'izany ary manana fahefana anao an'izany tsy nataoko zaho izy fa nitanako niasa andro amanala. Tanao amin'izany zavatra apetraka ny tompo hoe misy vato zao manao fivavahana tsy dia hiasa tsony fa manao fivavahana azombolo dia maka vola rakitra, maka vola didy, maka vola fahafolon-karena satria any business, any lalana tsara zona volo. Fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy zay ny fivavahana. Ny fivavahana tsy fakana vola man'olona, ny fivavahana tsy da iola zay Paoly io tsy niasa tsy makamaka zavatr'olona, fa ny fivavahana manambara an' Jesosy, mitory an' Jesosy. Halleloia. Mazava amintsika ve zany teny rehetrarehetra zany. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Apetraka ny tenin'Andriamanitra amintsika tsara zany. Miteny ny tenin'Andriamanitra aoka tsika hiaino, aoka tsika hitana. Andino fa sivy amby roapolo. Aoka tsy aloka ny vavanareo zay teny maloto fa zay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba azon'ny aino fahasoavana.
aoka tsy aloako vavana hoe zay teny maloto sy mainty akafotoa fa zay tsara ho fampasoa. Mbola kristiana ihany tenenina zany eto. Halleloja. Mbola zanak'Andriamanitra ny tenenina zany eto. Fiangonana natao Efesosy no tenenina zany eto. Hitanareo zany le zanak'Andriamanitra zany misy fanitsina be mila tao aminy. Azonareo zay mahatonga hoe sabatra no alefa, satria rehefa alefa sabatra manapatapaka zany, manatsa zany, manala zay tsy mety rehetrarehetra. Mety misy zany zanak'Andriamanitra kristiana olona milaza fa an Jesosy nefa mbola miteny maloto, mbola miteny ratsy, mbola miteny zavatra tsy mendrika. Mahitanao Jesosy eto androany, mitenenao fanamasina eto androany. Aoka ny zavatra tenenao mamsira mandrakariva. Volaza zay Kolosiana. Aoka ny teninareo mamsira mandrakariva izy mba zay mihaino fahasoavana. Halleloja. Zay ny pratika mpiainana miaraka amin'ny to, aza manome fitoerana mandevoly. Rehefa tsara ny amponao ao, tsara mivoaka eto ambavy. Fa rehefa ratsy zay ny amponao ao, ratsy koa no mivoaka eto ambavy. Dikan'izay ny fo misy no amboary. Fa rehefa tsara ny ampony iny na manafotoana ivelany io, tsara foana mivoaka eo. Fa raha io ampamboary, voaka ho azy foana io ampo ao. Teny ratsy rehetra sy teny tsy mety rehetra zao. Fa le fo amboary hita amin'i Jesosy. Loharan-tsara nao anatinao, loharan-tsara no mivoaka. Halleloja. Apetraka amintsika izany tenin'Andriamanitra zany. Andiny fatelopolo. Aza mampalahelo ho fanamasin'Andriamanitra izay nanasiavana tombo-kase taminareo fanafotana. Mety malahelo io rehefa manao zany zany ianao, mandahialahy, mamorokoro, miteny ratsy izy fiana, malahelo ho fanamasina. Satria mba fanamasina inge personne, olombelo ao anatinao. Karakaraky ny ataonao matamanan'io na tsy matamanan'io. Arakaraky ny ataonao matamana na tsy matamana fanamasina. Any amin'ny Tesalonika any izy dia miteny izy hoe aza mamono ny fanahy. Mety ho faty ny fanahy miala ny fanamasina tsy ho anatinao tsy. Rehefa ty zao tontolo zao ianao. Halleloja. Tandremo ny maso, tandremo ny fo, tandremo ny saina, tandremo ny zavatra ny sofina. Fa rehetrarehetra zany no ampiasainy devoly. Inona zavatra tiako resahana manaraka? David zany lehilahy mahery. Zay lehilahy mahery zany David zany. Lehilahy mitaritafika zany. Lehilahy tena hoe niasy zany ary nahery zany. Fa inona koa tantara David fantatrao? Lavo David. Lavo tamin'ino David? Lavo tamin'ny vehivavy David. Inona nahatonga David ho lavo? Maso. Tsagatsagana tany amin'ny terasy David. Tsagatsagana any amin'ny terasy David. Tsy any amin'ny terasy ny tonga ao place David. Aiza tonga ao place David? Aiza tonga ao place David? Mpitaritafika David. Azonareo? Raha zany olona ny tany naty, dia eo aloha eo David hiady hitondra miaramila rehetra. Ataony ambelona tsy David. Aiza David? Ary amin'ny lava, ary amin'ny terasy. Inona natao David? Tsagatsagana. Dia rehefa tsagatsagana David dia nanino? Nahita vehivavy. Nahita vehivavy nanino? Nahita vehivavy nandro. Dia rehefa nahita vehivavy nandro, tena atao hitsoka andehiaga eny amin'ny fitaniana tany. Mbola mijery. Mbola mijery. Dia inona ny hafarana? Misy fitsiriritana. Dia inona ny hafarana? Naniraka izy io vehivavy io. Ary vazo ity vehivavy io. Dia inona koa ny hafarana? Mivadiny vehivavy io ataovy any alohan-drindrany rehefa miady. Dia aleo tena hoe mifaty any am-piadiana any. Zava-doza nge zany ataon'ny David zany da lasa anapady. Zava-doza David nanoratra an'ireo salamo reo, nanao ireo teny rehetra reo. Fa i David namoron-tsaina loatra zany hoe nisy fitsiriritana vadin'olona, nisy fitiavana vehivavy tsy azy ary nampiazo miaramila hitondra ny vehivavy eo aminy, ary le vadin'le vehivavy nalefa hiady dia ataovy zay atratrarany fahavalo azy any fa mampitany misy le lehilahy. Zava-doza satria namety fitoerana ho an'ny devoly. Mety matanjaka ianao androany, mety mahery ianao androany, fa miambeny fa tsy ho lavo. Eo amin'ny plasy tokony isy anao ve ianao zao? Sao dia anao eny ambony terasy. Sao dia tsy eo amin'ny plasy, sao dia eo amin'ny plasy eo amin'ny lalana malama misy anao raha lasa anabary. Sao dia eo amin'ny lalana tena efa tena hoe miandry fotsiny devoly dia misitonanao. Sao dia tsy eo amin'ny plasinao. Samy mieritseritsy, samy mijery aiza ho aiza misy aty. Fa zay nalavo an'i David.
raha tokony miady zany a zay lazany Paoly ao Timoty ao ny miaramila manafika izy tsy manimbo tena amin'izao fiainana zao mba hampamendrika zay maniraka azy rehefa miady zany tsy milalao rehefa ao anaty ady ao anaty gera ve mbola isy lalao mbola vitanao karatra anao domy mbola vita ijery télé mbola vita iemira zao tontolo zao miady raha lasaina-bavy miaraka amin'ny Jesosy rehefa miaraka amin'ny Jesosy miady miabo tsy mamefy toerana ho an'ny devoly fa zay nalavon Davida ary tena loza nazo azy toejaza misy vatsena tombo amindra fo aza mamefy toerana ho an'ny devoly fa namefy toerana ho an'ny devoly Davida namefy toerana ho an'ny devoly Davida zay nalavo azy ary nalavo azy dia vehivavy rahalahy rehetrarehetra miambena amin'ny vehivavy fa vehivavy mandavo anao vehivavy nandavo Samson fatanao tantarany Samson tsara toko fa 5 toko fa 9 toko fa 13 Samson zany koa lehilahy fiain'ny fanamasina zany raha zao fotoana zao zany dia lehilahy manao miracle lehilahy portely be lehilahy tena manao ny asan'Andriamanitra mahery vai fa inona nalavo azy koa lavo tamin'ny vehivavy ihany koa izy nieritreritra izy fa tsy afaka foana zany ka rehefa nisy ady teo aminy rehefa nisy fakabanany fizahatra hoe nandresy foana Samson nandresy foana fa Samson tonga teo amin'ny Delila amizay mikejireny Delila dia amotika ny Samson andrava ny Samson nanontaniana amizay ary inona mety aresy anao ty Samson dia niforoporony Samson nateo dia nanao an'zay zavatra natao Samson na vehivavy tsy resy mihitsy Samson fa nandeha tenen'ny Samson hoe raha vo ivoriko io netezanao lasa dia ina tika zay endriky ny fanamasina le volony Samson randrana endriky ny fanamasina tao dia izay ny tenen'ny Samson tamin'ny vehivavy hoe raha vo tapahanao ny voloko io tsy otsony heriko ny tapahana amizay ny volony Samson resy Samson jamba misy ny efa raha ina nalavo azy namefy toerana ho an'ny devoly namefy toerana ho an'ny vehivavy tsy vady namefy toerana lalao tamin'ny resaka filanonofo aza mamefy toerana ho an'ny devoly aza mampalahelo ny fanahamasin'Andriamanitra raha lasaina-bavy apetaka amintsika izany fa zay napotika any Samson nanam-potoana ny bebahana ihany daholo reo avy eo fa aza mianatra ohatran'ireo ianao hoe bebaka koa reo dia soenao zay nazo Davida hoe zay nazo Samson dia Samson tao anatin'ny fibebahana mbola nahafatoloka 3 alina sa 3 alina fa aza manao an'izany raha lasaina-bavy io le fitiavana an'i Jesosy tsy manota tsy mini manota inona napotika ny fireneny Israely tsy nampizarany zany fireneny Israely mitapana anankiray reo tavoaloha fa aveo reo lasa nizara jonta sy Israely dia nijonta ny verina tamin'ny ny Israely tsy katramizao inona natonga zay ny Solomona namefy toerana ho an'ny devoly satria Solomona nanambady vehivavy hafa firenena ny afaka napetraka tamin'ny Solomona nefa dia hoe aza manambady vehivavy hafa firenena raha lasaina-bavy raha ao amin'i Jesosy Kristy ianao fa ampianarana tonga dia mipetraka sarity olona ao amin'i Jesosy Kristy mivadinao fa aza maka hafa firenena sa inana amin'izany ianao mahita tanora maromaro eto androso manoso me mahazo taona olona ao amin'i Jesosy mivadanao raha tsy amefy toerana ho an'ny devoly ianao raha an'i Jesosy marina ianao nateraky indray ianao manana ny fanahy masina ianao vita batisa ianao converti ianao aza mamefy toerana ho an'ny devoly aza maka hafa firenena satria tsy mitovy ny fisaina tsy mitovy ny fijery tsy mitovy ny fomba fiekana tsy mitovy ny fomba fanao tsy mitovy misy ny toe-po ny ray efa fazaka ny lanitra ny saina ny ray mbola fazaka azy zao tontolo zao ny ray ny amin'ny Jesosy ny mahafinaritra azy ny anankiray mbola filanonofo mahafinaritra azy miady io dia ho sahiranao ianao be da be ny ohatran'izany efa ambara efa tenenina zay ao amin'i Jesosy no iarahana zay tian'i Jesosy no iarahana zay converti no iarahana mbola miziriziry satria ty mamitaka mahafinaritra izy tsy mety mifoko fa tsy mety mifoko mahafinaritra izy fa rehefa tsy an'i Jesosy io dia tsy anao halleloia rehefa tsy zanak'Andriamanitra io tsy natokanao anao fa hafa firenena zay fa Jesosy manana mpiray firenena omenanao halleloia fa tsy amoroporona anao zay napotika an'i Solomona nalaina daholo ty vehivavy hafa firenena ty ino no nitarika azy hijangadjanga avy eo
ino mitarika azy alompo sapy avao potika ny firenena ny safidy zay raha zay koa nareo safidy daholo safidiny ny davida safidiny ny samsona safidiny ny solomon zay dia ina ny afarana misy faravana foana te safidy koa ny ianao isanandro arakaraka ny safidinao no isy fitahin'Andriamanitra aminao na tsy isy fitahin'Andriamanitra aminao. Halleluja. Raha zay ianao misafidiana hanao sitrapon'Andriamanitra, misafidiana hanao sitrapon'Andriamanitra, misafidiana hanao zay tiany Jesosy, misafidiana aza manome fitoerana ho an'ny Benyamina. Amen. Apetraka ny tompo amintsika tsara zany. Tamin'ny fotoana tsy natetikely zay a dia nitany toerana naleha nisy tele. Fa zany teny anareo fa pozina koa io tele io. Ao aminay ma tsy tsisy tele, zay tsy mijery tele. Tonga ohatrano anao tsy mahita tele zany. Mozy ilay kizy rehefa mitsangatsaka mais vous n'avez pas de télé. Tsisy tele ao ohatrano. Tsy napetraka ny tompo amin'izany, tsy forcena be za tsy miteny anao hoe io tele anao ohatrano. Lasa sekta be zany. Tsy zany izy fa niaza izy safidiko. Dia sendra nandeha kely zay dia sendra manisy tele ao an-trano fa ozy mihitsy ambady sofa tsisy tele ao an-trano fa misy tele tamin'ny nalehanay fa zany ny ankizy tsy miha fa eo dia voneo voatsasakadiny sa dadray zay rehefa nale tele rehefa ao an-trano io tele io pozina mandeha ao lazaiko anao ny akamaloha tsy folo isanjany sarotra be ny fiainana io raha lasa nabady mety hoe voafianao ihany hoe efa fiesiko ny ankizy io amin'izao izy no mijery aty izy no mijery zay mijery vaovao raha voafianao tsy manino toizo fa tena sarotra be io zatra jerenao ao zatra mamoa fady daholo ny akamaloha hikihirahira rehetrarehetra ty mihira daholo ny gasy mihira daholo ny gasy dia mihira mamoa fady ny akanjo mihira zao zany be mijereny zanakao zany be mijerenareo miara mijery eo daholo nareo mpianada praitapo mpianaka dia olona maloto mitarika anao hijangaja iny mijerenao sady mihinam-bany sady eo an-databatra tsisy fampiresahana tsony eo an-databatra fa sady mihinana mijery ny atokaiky tsy resahana ny ato tsy resahana tele no miresaka aminao lozy zany raha lasaina bavy fitaovana anankiray mahery vaika ampiasain'ny devoly ny tele lazaiko anao zany fitaovana anankiray mahery vaika ampiasain'ny devoly ny tele mampisy problema ao an-tranonao io mety le tele mandeha foana mety teranao roana devoly amin'ity zasy ty roana devoly amin'ity vaky tsy afaka ihany le devoly tsy afaka ihany le devoly amin'le za pio fotsiny tele dia milamina halleloja zay raha lazaiko anao pio fotsiny tele dia milamina io dia zay fa rehefa mandeha vaovao amiray zany dia am'izay voalefasiny tele tapitra ray vaovao dia vonoa tele fa fitaovana ampiasainy devoly mahery vaika ny tele fa lazaiko anao voasena jerijery tele kely ankizy tamin'ny herinandro iny jerijery de sainy io dia fa le lasa miadiady lasa mahererizera satria zay nihitany tao amin'ny tele tao ny tele no asainao anabe ny zanakao sa ianao ny tele no asainao hitaizany zanakao sa ny baiboly fa tompona ndraiky zany ray aman-dreny tompona ndraiky zareo mitaizany zanakao ara baiboly fa io tele io koa mitaizy io ary misy pozinao misy zavatra ratsy marobe ao maso daholo no mijery an'io io maso io rehefa mijery makaovana ty lazaiko anao zany zay manana any Jesosy rehetrarehetra apetraka amin'ny tompo tsy miteny aho alio tele ra amiteny miambeny ianao fa io anisany anankiray pozy anisany anankiray tena zay ray maneo tsy miranty ianao vitany anankiray pianao ray telekomande mijery saina hafa vitany anay mijery saina tsy hitanao koa le adomboanao taraiky teo amin'ny tele teo foana ivavaky anefa ianao mavesaka be fefakakadiny defa ozy anao ohatra nefa ela be zany mivavaky zany nefa mijery tele anao adiny telo tsy hitanao koa ro fandeha satria zay nataony devoly apetraka amintsika tsara zay teny zay miambena raha lasaina bavy miambena raha lasaina bavy aza manome fitoerana ao an'ny devoly zavatra hita koa dia zao miova be misy le tontolo le ampiasain'ny devoly zavatra ataon'ny devoly raha tamin'ny andro lay zany a tambola kely jery dessin animé zany ohatra mahafinarinaritra ry le dessin animé dessin animé jerena am'izao ohatra ny zavatra tsy haitsinao zany ohatra ny misy voarapovoara ohatra ny manjelatselatra dia reny no mitaizany zanakao raha ampijerenao an'ireny foana izy
ny kilalao azazy ohatran'ny tsy haiko basibasy flesiflesy zavatra pouvoira avy any ny devoly daholo zany raha masy sao dia tsy fantatrao volavolainy any amin'ny tontolo maizina any dia avoaka ny eto tany amin'ny tenana nity zanak'olombelona raha zanak'Andriamanitra ianao raha zanak'Andriamanitra ianao aza manome fitoerana ho an'ny devoly amin'ireny dessin animé mitaritarika amin'ny adiatsy tontolo hafahafa sy fanahafahafa ireny aza mitary manome fitoerana ho an'ny devoly amin'ny kilalao ohatran'ny hafahafa mysteri fanafanahy aloha makakapoka sy vadikely dia iny kapokapoa zay ngamba tsisy fanahafa mihitsy alleloia zavatra pratika ampiasana amintsika satria tsika mananjanaka kely daholo fa io koa mamolavola zaza daholo zany rehetrarehetra zany aza manome fitoerana ho an'ny devoly halleloia mazava amintsika ve ny ten'Andriamanitra laha nio fotoananao miaraka amin'ny Jesosy aza dia mandany aminy Facebook ka ny mpandeharana tany isaky mihetsika ny ankizy tsy le ankizinay zany fa ankizy hitako manodidina isaky mihetsika hitanao le ohatran'ny misy tahony kely fakana sary dia maka sary selfie malaza mihitsy selfie Jesosy tsy maintsy mitombo ianao tsy maintsy mieny raha Jesosy ianao tsy hanao selfie lafo Jesosy no atao selfie iny fa voly daholo ty rehetrarehetra tsy alain'olona sary ianao fa ianao maka dia repitserina kely tsy dia mialavalava alaina sary ianao avy manao zavatra kely dia alaina sary avy manao zavatra kely anao miaka sary zay maka sary ny tena foana manompo sampy zany lasa ny tenanao Andriamanitra tenanao tomponao tenanao ohatry zava-dehibe aminao aza manome fitoeranao an'ny devoly ny fahatsarany Jesosy jerena halleloia fahatsarany Jesosy resahana halleloia fa be da be zavatra mahavariana atsika io resaka internet resaka réseaux sociaux io resaka Facebook sy ny tariny io fantatrao ihany fa mihinatiny namorona an'io efa misy planina any ao mba havarinanao tsy eo amin'ny Jesosy tsony fa havarinanao amin'izao tontolo zao sy manodidina eo ny eto tany ny mpiretam-po aminao sy manodidina anao tsy hitanao fa ny olona any Texas no rahanao momba azy ny olona any France ny olona any Angleterre reny no akaiky anao fa ny olona manodidina anao tsy akaiky anao zany no lozan'ny teknôlôjia Facebook aza manome fitoerana ho an'ny devoly lanjalanja zay zavatra rehetra atao mitondra fiainana be ty ataoko fa raha tamin'ny anarako tsy dia tena mitondra fiainana anaty dia tsy nataoko loatra tsy hitany anarako any anaty Facebook ianao satria tsy mitondra fiainana zany sao dia misy zavatra voaozina eo aminao farany amaranako azy sao dia misy zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra eo aminao fa rehefa nandeha nasaina miady ry akamo sosoa toko fafito eo mahita zay anao nasaina miady ry akana dia zao tenenina tamin'ny akana rehefa mandeha miady any nareo vonohy daholo zay hitanareo any vonohy daholo aza mitondry ninona fa raha vao sy vonohy daholo dia inona nahazo any akana nafinarinaritra azy le zavatra hitany tany dia rehefa nafinarinaritra azy misy manto tsara tarehy ao baiboly zao zany resarako anao zany nafinarinaritra azy le manto dia tsy midorana tsy mitena ao alainy ty manto ty misy volamena nafinarinaritra azy nalaina na eno inona koa le zavatra hita tao ondry misy biby koa tao nafinaritra azy tsy mivono nalaina le izy nampirimy tao aminy inona natao amin'izay io andeha hiady ny zanak'Israely rehefa andeha hiady ny zanak'Israely jerena ny adversaire maivana kely hoe tsisy antony eo tsisy problème resy vetivety reo dia raha andeha hiady amin'izay aveo zavatra fa misy mose resin'le fahavalo izy na tonga azy resin'le fahavalo no iakana mitahiry an'le zavatra voaozina efa hoe vonohy daholo aza misy raisina mola ny raisina atao ihany tsy azo anafiainana rehefa manompon'Andriamanitra natsona daholo ny olona rehetrarehetra dia tratra atao miakana le izy ka iny natonga anareo resy tamin'le fahavalo zay maivana kely teo na maivana na fahavalo ianao rehefa tsy eo amin'ny Jesosy tsara resy fony ianao rehefa misy zavatra tehirizinao tsy araka sitrapon'Andriamanitra rehefa misy zavatra ataonao tsy araka sitrapon'Andriamanitra na maivana tahaka n'inona ara ny fahavalo resy foana ianao satria ianao miady amin'Andriamanitra halleloia
dia natao fizahana mbola nanafina ihany akany inona moa zany feo henoko an'izany ozy izy aleo rehefa mokon'Andriamanitra ohatry maheno feo anaondry mbola nanafina ihany manome fitoerana ho andevoly mitondra fahafatesana ho any akana mihitsy zay vonoana mihitsy izy vonoana mihitsy izy zavatra ara-panany tiana tenenina amintsika rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra raha lasaina vavy dia lavo toera aza ikery aza mame fitoera aleloia diny daholo zata rehetrarehetra ao an-tranonao araka ny fahamarinana daholo ve nazonao azy araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo ve dinio daholo ny zavatra rehetrarehetra ao aminao dinio daholo ny fiainanao zany zany mila fandinihan-tena daholo e dare mahatonga ozona amin'ny fiainanao mahatonga tsy fahombiazana amin'ny fiainanao mety mizara tsy akasitan'Andriamanitra fa miresah amin'i Jesosy aza miteny amiko rehefa mirava rehefa kely eo ny ao an-tranoko sao dia misy zavatra tsy zany mijery an'izany fa Jesosy mivavaha miresah amin'i Jesosy dia Jesosy mamporanao hoe tia ahoana moa nazonao an'ity kitapo ty raha tsy mety nazonao an'ity kitapo ty mesory any zay averenao any mizenakana tia moatriny ahoana moa nazonao an'rety zavatra rehetrarehetra zany miaraka amin'i Jesosy raha lasa navaka mizaka diniana mihitsy amin'ny fiainana ray manontolo sao dia mbola misy zavatra tsy akasitan'Andriamanitra ao aminao sao dia mbola misy zavatra natao tsamotsirariny ka tsy nibebahanao fa mame fitoerana ho an'ny devoly mame fitoerana ho an'ny devoly halleloia mazava amintsika ve zany tena rehetra zany akaiky Jesosy dia iverina ary zay makaiky an' Jesosy dia iverina zay devoly tsy faly ary tiany ianao mitaraiky eto tiany ianao mitaraiky eto dia ataony variana amin'ny zavatra maro ianao nomeny Jesosy fahefana ianao fa kio le tenin'Andriamanitra ny petera teto toeo izy olo izy ahoana ny efahanao manoatra ny devoly tsy afaka manoatra ny devoly ianao raha tsy manaiky an'Andriamanitra misy ten'Andriamanitra rovaka itsika Jakoba andiny toko faefatra Jakoba toko faefatra andininy faefatra Jakoba toko faefatra andininy faefatra ry mpisitaka mijagajaga tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalin'Andriamanitra izy ary ataonareo va fa miteny foana soratra masina ny fanaza ny fitoerana atao anatsika dia iriry amin'ny fahasarom-piaro nefa manome fahasoavana bebe koa izy ka hoy izy Andriamanitra manohatra ny mpiavonavy fa manome fahasoavana ho an'ny manetriteny dia ny andininy fafito ka dia manekeran'Andriamanitra ianareo ary manino manoera devoly dia andositra anareo izy hitanao fa ny devoly andositra aminao aloha dia inona ny ahafahanao manohatra ny fanekenao an'Andriamanitra no voalohany aza maikamaika anohatra devoly zany raha ianao tsy manaiky an'Andriamanitra mafy eo ianao perteo ianao raha maikamaika ianao hiasy aloka devoly ametra-tanana nefa ianao tsy manaiky an'Andriamanitra ianao mifiterana andremo zay halleloia ary olona misy devoly matetika mahita zay momba anao rehefa fantany hoe misy anjarany any aminao dia tsy misy zavatra miantso fa rehefa fantany hoe tenainao teny frantsay te hoe soyez soumis zany hoe mipetraka ambany manaiky ny fanapahan'Andriamanitra dia manaiky ny fanapahan'Andriamanitra aloha manaiky ny fahazakan'Andriamanitra aloha zay vao manohatra ny devoly fa tsy atohatra ny devoly mihitsy ianao raha tsy manaiky an'Andriamanitra mazava tsy fiten'Andriamanitra zany aza ny zava-dehibe zany no manaiky an' Jesosy fotsiny rehefa manaiky an' Jesosy fotsiny ianao matahotra ho azy ny devoly ary votohatra ao izy fa nomeny toko mihitsy ianao fahefana hoe manekeran'Andriamanitra manoera ny devoly andositra anareo izy lakle manekeran'Andriamanitra manekely moa an'Andriamanitra fa be da be tsy manaiky an'Andriamanitra nefa miasa araka ny renin'Andriamanitra miasa asa fampo miasa fitorina
miasa fifaloana devoly miverina any aminy izy aveo satria tsy manaiky an'Andriamanitra tsy eo anatrehan'Andriamanitra dia ny farany eo amin'ny Petera Petera voalohany toko fahadimy andiny fahavalo Petera voalohany toko fahadimy andiny fahavalo manomona tena miambe fa devoly fahavalonareo mandehandeha takan'io mierona mitady zay arapany dia inona toy fahefana omeny toero izy natany amin'ny Jakoba natao amin'ny Petera dia miteny foana devoly miteny foana fanamasina hoe toero izy ka mirena tsara ny finoany ianareo satria fantatrareo fa izany fahorin'izany dia manjony rahalahy ianareo rehetra eran'izao tontolo zao alohan'ny anoerana azy dia izy hoe manomona tena miambena manomona tena rehetra miambena aza manome fitoerana ho an'ny devoly fanamasina re tena ikasika anao raha te hiditra fanjakany lanitra ianao miankina manaina zavatra resahako aminao reto miankina mandrakizay miankina amin'tiny mandrakizay ianao raha teo ankasitrahan'i Jesosy ianao raha teo isan'ny akariny ianao rehefa ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy tokana ny ataonao aza manome fitoerana ho an'ny devoly ary devoly Jesosy no fahamanresy azy satria efa nitsahan' Jesosy ny lohany efa nitsahan' Jesosy izy nipitehan' Jesosy izy ary naseho Jesosy ny fandresena teo amin'ny azo fijaliana te handresy ianao Jesosy avela manjaka ao Jesosy avela mibana ao anatinao Jesosy tena hoe ataovy makalaka amin'ny fiainanao amin'izay fotoana zay tsisy plasy ho an'ny devoly isan'andro dia tadio izay tena alohan'izay matomy zay tena zay androany manomboka arivo latsinainy ka hatramin'ny sabotsy hatramin'ny lahady isy foana devoly isatsara eo manodidina anao andondony eo antany eo ampitsiry hevitra sy zavatra rehetrarehetra eo tenin'Andriamanitra androany aza manome fitoerana ho an'ny devoly tenin'Andriamanitra androany toero izy halleloia 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 nao tsy hivavaka dia anao eny ampitoerana eny mahalona zany tenin'Andriamanitra zany tena miresaha amin'i Jesosy samidiny amelaka Jesosy aminao fa tsy manery izy te handresy ianao te isan'nao akariny ianao te isan'ny ho amasininy ianao ary ho ankasitrahany tompo aza manome fitoerana ho an'ny devoly ifony zay rehetra fahotana zay zavatra tsy ankasitrahany tompo ialao zay rehetrarehetra tsy ankasitrahany tompo fa zany ny fiainanao anao ary tsy herinao navitanao zany fa fanamasina ny herin'ny azo fizaliana Jesosy atsona zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena